Lehibe indray raha lasana malala no ianona amintsika amin'izao anio izao. Fotoana izay ahafahantsika mipapahy indray amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ka dia manonona fiadanan'ny Tompo ho antsika rehetrarehetra izay manaraka izao fandaharana izao dia matoka fampahiranao izany toriteny izany. Ivavakantsika mialohan'ny zavatra rehetra. Jesosy eo misaotra anao satria noho ny fahasoavanao dia tapavory eto indray izay iaino ny teninao. Jesosy eo na izaho izay hitory aza dia fitaovana ihany fa za koa dia miandry avy aminao. Ka dia enga ilay tompony teninao hipaka aty anatinay tsirairay avy ary tsy hisy na dia vo anankiray aza izay afafy eto ka ho voatsaingiko ilay vorona mpihinana ny vo afafy dia ny devoly izany. Faharovana amin'ny rahanao Jesosy aniry any ampon'ny olona tsirairay avy izany vo afafy izany dia ny teninao. Mitenena Tompo fa voninkenao anao izay. Amen. Ny ten'Andriamanitra izay hijerentsika androany dia hijery tantarana lehilahy anankiray tsika. Lehilahy anankiray jiosy izay fantatsika tsara amin'ny anarana atao hoe Mordekay. I Mordekay izany moa dia tsy izy akory fa tonton-na vehivavy anankiray atao hoe Estera. Hitantsika ny bokin'i Estera moa izany. Vakianao ny tantaran'i Estera dia hitanao tsara fa tonton-an'i Estera ity rahalahy hoe Mordekay ity. Na dia babo ary zareo fantatsika moa tany amin'ny fanjakan'ny Persia. Tany amin'ny Persiana izany no nitranga izay tantara izay. Nisy mpanjaka anankiray atao hoe Asuerosy mpanjaka. Dia ity Mordekay ity dia tandapa. Rehefa tandapa izy dia nipetraka teo am-bavahadin'ny mpanjaka izy indray andro tany amin'ny hitantsika izany teny izany amin'ny Estera toko faharoa ka ny andiny faha 120. Tamin'izany andro izany raha nipetraka teo am-bavahadin'ny mpanjaka Mordekay dia tezitra Bigitana sy Taresy roa lahy isan'ny tsindrano-lahin'ny mpanjaka. Dia ilay mpiambina teo am-baravarana ka nitady hamonana Asuerosy mpanjaka izy. Ary fantatry Mordekay izany ka nambarana tamin'ny Estera vadin'ny mpanjaka dia nambarana Estera tamin'ny mpanjaka kosa izany araka ny nampilazany Mordekay azy. Ary rehefa nodinihana izany zavatra izany dia indro marina ka dia nahantona tamin'ny hazo izy roa lahy ary nosoratana teo amin'ny bokin'ny tantara teo anatrehan'ny mpanjaka izany. Izany hoe ilay fietsika nataony Mordekay izay izany dia fietsika tena tsara satria niaro ny an'ny mpanjaka Mordekay. Niaro ny an'ny mpanjaka satria nisy olona saika hamono izany mpanjaka, nisy olona roa lahy tsindranon'ny mpanjaka izany akaikin'ny mpanjaka tezitra. Ny anarany moa dia Bigitana sy Taresy. Dia nikotrika izy roa lahy ireo hamono ny mpanjaka. Fa izao tsy fantany fa teo an-tokotany teo nisy lehilahy anankiray namatsofina Mordekay dia nareny resaka izy roa lahy. Nareny fikonokononana an'izany famonoana izany. Dia nambara ny Mordekay tamin'ny Estera. Estera moa tamin'io dia efa vadin'ny mpanjaka. Izany hoe akaiky kokoa, akaiky mihitsy moa izany fa tsy hoe akaiky kokoa ny mpanjaka. Dia tenena misy zavatra mitranga ohatr'izao fa ampilazao ny mpanjaka. Dia rehefa nampilazaina ny mpanjaka dia nohamarinina aloha izany satria mpanjaka koa tsy meo fendakotokana ka hoe izay rehetra miteny an'izao zao dia izay marina. Fa nohamarinina ary rehefa nohamarinina dia tena marina tokoa fa saika hifofony an'ny mpanjaka ireto Bigitana sy Taresy ireto. Dia voariny an'ny mpanjaka. Alleloia. Voariny an'ny mpanjaka noho ny lehilahy anankiray atao hoe Mordekay. Teto raha lasana ambava-malala dia izao. Fantatsika tsara fa matetika rehefa misy zavatra ohatr'izany hoe niaro ny ainao na nahitanao soa ny olona ohatr'izany dia varianao soa, menao cadeau kely, menao fankasitrahana kely, menao fahafaliam-po kely hoe indrindra moa hoe niaro ny ain'ny mpanjaka. Fa izao ny zavatra nitranga. 320 tapany faharoa ary nosoratana tao amin'ny bokin'ny tantara teo anatrehan'ny mpanjaka izany. Izany hoe ohatrany tsy dia nisy fankasitrahana, ohatrany tsy dia hitan'ny olona nefa zavatra ngeza be mihitsy, tena fahatokiana ngeza be mihitsy ary tena atao hoe izany ny atao hoe famonjena ngeza be mihitsy no nataony Mordekay teto. Mordekay koa tsy niandry ny inona raha nanao an'izany. Fa Mordekay dia mafantatra fotsiny tsotro izao fa ny mpanjaka dia mila rovana ny ainy. Tsy mety izany mamono mpanjaka izany dia niteneniny tamin'ny Estera dia niteneniny Estera tamin'ny mpanjaka dia nahantony izy roa lahy. Tsy maty ny mpanjaka voaro fa i Mordekay dia niverina ihany. Niverina ihany ho tony teo aloha ny fiainan'i Mordekay. Matetika tsika mahita an'izany hoe misy olona miova anatin'ny fotoana anankiray ny fiainany. Tsaroantsika tsara ilay lehilahy izay nalaza be taty Frantsa taty. Misy an'ilay lehilahy Afrikana
ny senanavitra zazalahy kely teny amin'ny saikany anjera teny amin'ny 4e étage angamba izy zay na raha tsy diso de vetivety kely io lahy io de nalaza de nomena karazana fankasitrahana be de be mihitsy tonga de natao lasa frantsay nomena asa nomena vola nomena trano tena tao anatin'ny fotoana fohy niova ny fiainany fa Mordekay miverina tamin'ny teo aloha ihany ny fiainany fa tsy naninona azy zany satria aminazy zavatra efa tokony atao foana zany miaro ny mpanjaka zany zavatra tokony atao zany raha misy azo atao de atao satria mpanjaka io ary tsy mety ny mamon'olona de vita zay zavatra rehetrarehetra zay zao nefa raha lasana vavimalala tao moa de nisy ny tantara amin'ny toko fahatelo de misy ny fotoana nisy lehilahy anankiray nosorany mpanjaka nasandratry ny mpanjaka lehilahy atao hoe Amana ary io Amana io de tsy tiany Jiosy tsy tiandry Mordekay tsy tian'ireo Restera sy ny Jiosy de lasa nanana fanapahana ambony be teo amin'ity firenena ity zany Amana izany tsy Amana moa no ifantohany saitsika androany nefa kosa de hojerentsika ihany zavatra zay nataony fa de niezaka ny fofo satria nisy fotoana tiany mihitsy ny tena ikoaka eo amin'ny daholo ny olona fa i Mordekay de tsy nikoaka teo amin'ny Amana ary nitondra fahatezerana teo amin'ny fony zany de lasa nakala ny Mordekay de niandry foana niandry kendry-tohana ny Mordekay zay hamelezana sy hanalambaraka ary tena nafana ny an'ity Mordekay ty mihitsy i Amana zao nefa raha lasana vavimalala i Amana de zanak'Andriamanitra ary ny zanak'Andriamanitra niza akahala niza ifofo de zanak'Andriamanitra foana ary tsy adinon'Andriamanitra zao nisy zavatra nitranga amin'izay teto tao anatin'izay zavatra zay zany de misy foana ny zavatra zay nitranga nampitombo foana ny fahatezerany Amana tamin'ny Mordekay sy ny Jiosy nitombo foana nitombo nivoky ny fony nikelika tao anatin'ny sainy tao nikotrika hoe inona ny zavatra tena afaka manapotika an'ity Mordekay ity izy raha teo efa nisandratra ary nanana ny fahefany fa zao raha lasana vavimalala ny tiako ampaherezana anao androany afaka misandratra ny fahavalonao aloha afaka misandratra ny fahavalonao fa ianao miandrasan'Andriamanitra fa raha ny mpanao ratsy aza misandratra raha lasana vavimalala ahoana ny mpanao tsara ny tsy sandratra fa mitohy izy ianao manao ny marina ary teto ny zavatra mahafinaritra de ny mpanjaka Ahasverosy no nanandratra ny Amana fa i Mordekay tsy nety nikoaka teo amin'ny Amana fa niakoaka teo anatrehan'Andriamanitra nino an'Andriamanitra tena tian'Andriamanitra Mordekay andininy any amin'ny Estera toko fahaenina zao zavatra nitranga ozy ny ten'Andriamanitra nanao hoe ny nanandratana ny Mordekay zay kely lazaiko anao raha lasana vavimalala sy niala eo amin'ny Amana noho izany zany hoe nisandratra tokoa i Amana fa eto de volazan'ny ten'Andriamanitra fa nanandratana ny Mordekay ary iza nanandratra ny Mordekay ovakitsika ny tantara atamin'ny alina iny de tsy nahita torimaso ny mpanjaka teto zany de nisy zavatra nitranga ny mpanjaka de tokony ahita tory zao foana ny teko rehefa miala miresaka amin'olona rehefa manao vavaka fembena isaky ny amin'ny 10 ora alina zay ho antsika zay mbola tsy tafiditra anatin'izany gropy fanaovana vavaka fembena isaky ny amin'ny 10 alina miaraka aminay mivady atao mifandarina andramoka izaho ao am'le gropy atao hoe vavaka fembena isaky ny amin'ny 10 alina de misy olona maneran-tany zay miara-mivavaka isaky ny amin'ny 10 ora alina de mifampahery soran'Andriamanitra fa amin'izao fotoana zao mpikambanao de efa manomboka mitoritely mifampahery efa mitarika vavaka satria tsy zay niritsony manao zavy efa manomboka mandroso tsikelikely ihany koa reo olona zay ao amin'ny gropy zay mihitsy moa ny tanjona tsy ny hoe zay mivady foana ihany fa nisandratany tsiraiavy ny andehanany tsiraiavy ny fampitantanana androso any amin'ny fivoazam-panahy zao foana tenko amin'ny olona hoe matetika manao hoe tena amin'ny anaran'i Jesosy tsika de atory takany mihoatra lavitra ny mpanjaka satria tsika tsy olombelona miambina atsika fa ny atsika anjely tiako lazaina zany de mpanjaka tokony atory tsara tokony atory tsara satria voadidiny Saoly de natory tsara tany anaty zohy nanenjika ny Davida satria natokony mpiambina nanodidina azy fa tsika raha lasana vavimalala mpiambina atsika de zao anjely ny tiako lazaina zany de mpiambina ny mpanjaka de normal izy
tokony ahita toro foana ny mpanjaka amin'ny alina, fandriana tsara, ny fanjakana milamina, ny mpiambina ao tokotany, ao ambaravarana, ampisakafo tsara, milamina tsara ny fiainana, tsisy trosa ho aloha, tsisy vady miady, tsisy mpanafika sy ny sisa fa matory. Fa tamin'ity andray alina ty na de mpanjaka aza izy de zao tamin'iny alina iny de tsy nahita toromaso ny mpanjaka. Raha lasana baba malala, etsika Andriamanitra zany zavatra zany. Etsika Andriamanitra zany nataon'Andriamanitra tsy nahita, nataon'Andriamanitra tsy nahita toromaso ny mpanjaka satria misy zavatra tena Andriamanitra tongavana tao. Zao ny zavatra nitranga. Ary tamin'ny alina iny de tsy nahita toromaso ny mpanjaka ka napaka ny boky fitadidiana ny tantara. Ary novakiana teo antrehan'ny mpanjaka zany. Teo antrehan'ny mpanjaka zany de misy boky. De io boky io ohatry ny karazana ohatry hoe reny le journal reny zany. Ohatry reny karazana misy amintsika manana agenda de voasoratra daholo ny zavatra rehetra mitranga anatin'ny ray andro. De ny ao amin'ny tranon'ny mpanjaka voasoratra daholo izay mitranga amin'iny andro iny. De isaorana n'Andriamanitra fa de sokafana ny boky, tsy nahita toro ny mpanjaka de te atsiarotsiaro. Jerevy daholo ozy ny mpanjaka iny avy ny zavatra zay nitranga de vakio daholo eny ao anatin'izany, vakio daholo eny anatin'izany boky fitadidiana izany. De vakina. Zao tamin'ny alina nisy zavatra nitranga ohatry zao, tamin'izao nisy zavatra nitranga ohatry zao. Zay zany fialambolin'ny mpanjaka mba te eno izy. Ka indro andiny faharoa voasoratra tao fa Mordekay ny ampangany Bigitana sy Taresy roa lahy isan'ny tsindramon'ny mpanjaka, de reo niambina teo ambaravarana izay nitady hamono ny mpanjaka Asuerosy. Voasoratra tao. So ihany raha lasana baba malala fa na de tsy nisy valisoa teny hoe aza nataony noho ny zava-tsoa nataony Mordekay, de aika ia voasoratra tao anatin'ny boky. Za te teny aminao androany, ianao rehefa manao zavatra de aza miandry valiny foana ianao. Ary tena Andriamanitra de milaza hoe rehefa hanao zavatra ianao de ataovy any amin'ny olona zay fantatrao fa tsy afaky ny hamaly. Fa am'izay fotoa zay tsy izy ny hamaly fa Andriamanitra ny hamaly anao. Fa teto raha lasana baba malala voasoratra tao anatin'ny boky firaketana ny zava-tsoa natao Mordekay. Ozy izy mpanjaka nanao hoe ary ny mpanjaka ny andiny fahatelo, inona moa nefa fisandratana sy voninahitra mba nomena Mordekay noho izany? Ozy ny zatovo mpanjaka taminy tsy nisy nomena azy. Raha lasana baba malala, zany ro te hampahery antsika. Nareo ty asan'Andriamanitra zay ataontsika ty raha lasana baba malala. Nareo ty azakazaka zay ataontsika ty raha lasana baba malala. Nareo tsy hitan'ny olona io. Nareo tsy hitan'ny olona akory ny zavatra ataonao, ndray adin'ny olona mihitsy azy. Fa za ty hampahery anao androany, mitohiza ihany ianao. Raha mainao ty toriteny ty ianao, mety hoy izy ianao hoe tena tsy hitan'ny olona mihitsy zao mba ezaka ataoko zao. Tena olona firy ny entiko ambavaka, fa tsy fantatry ny olona mihitsy iny. Fa tena mivavaka ho azy na valiny ny zavatra mivavaka zay ataona. Mandeha manao vavaka tendrombohitra, mandeha mametra tanana amin'ny marary, mandeha mampahery olona zao, fa tsy hitan'ny olona mihitsy zany. De aza malahelo ianao. Fa tsy voatery hitan'ny olona zany ary tsy maninona mihitsy koa zany tsy hitan'ny olona. Tsy maninona, tsy hitan'ny olona zany. Fa za te teny aminao, fa ny hetsika rehetra zay ataonao de voasoratra, voarakitra ao anatin'ny boky firaketana. Mampatsiahy anahy boky anankiray ny Apokalipsy, toko 20:12 raha mamaky an'izany teny zany tsika. De misy boky nosokafana teo. De misy boky faharoa koa nosokafana de ny boky ny fiainana. Ka io boky ny fiainana io de voasoratra ao daholo ny zavatra nataonao rehetra, na ny tsara na ny ratsy. Voasoratra ao, hosokafana io amin'ny fotoantsika miseho anoloan'ny fitsarana lehibe, de voasoratra ao io. Ny zavatra rehetra zay nataontsika de voasoratra ao, ary voasoratra ao. Za raha lasana baba malala te hampahery antsika fa io boky io zany vakina zany. Io boky io zany vakina, sokafana, le boky firaketana. Za androany te hampahery anao fa ny zavatra rehetra nataonao hatramin'izay. Raha san'Andriamanitra sy ny azakazaka rehetra nataonao hatramin'izay. Mety misy tsika mieritreritra hoe zany zavatra nataoko 5 taona lasa, na de nitoroteny tany ambanivohitra be tany ahako. Fa inona reny mba vokatry reny? Ohatrany tsy hitako akory izay vokatry reny na de toriteny teny amin'ny toerana ratsy rehetrarehetra teny, isaky alina, isaky ny alakamisy alina. Misy fotoana zay mandeha mitoriteny eny
eny amin'ny treizume eny amin'ny indra eny amin'ny tanina reny eny amin'ny sarobavy eo amin'ny glacier rehefa laka misy azy de mieritreritra ianao ohatra tsy de nisy vokatra niaritra ny atsika niaritra ny orana niaritra ny teny ratsy sy ny fanevatevana rehetra fa inona ny vokatra tsisy ny haino ange zay jesosy e fa za teteny aminao androany ny olona tsy ny haino anao fa Andriamanitra mirakitra an'izany anatin'ny boky ary zao tiako ampahirezana anao androany tsy maintsy ho avy ny fotoana na hoelana ho aingana anokafana an'izay boky firanketan'izay de mba anontaniana tahaka nanontaniana ny Mordekay hoe mba inona moa ny fisandratana sy voninahitra natao tamin'ity lehilahy ty de ozy ny olo hoe tsy nisy be de be tompoko ny pastera be de be ny mpitoroteny tena hoe tena mamono tena mihitsy e mandehatra any ambanivohitra be any e tsisy bisikleta na farafara tsy misy bisikleta miainga amin'ny teny maraina mandeha mitoroteny any ambanivohitra isan-karazany any de izy ianao hoe Jesosy tsy hitan'ny olona mihitsy ange aiza mpavasoako ao anatin'izany e ny olona miperaperaka fotsiny za manao asan'Andriamanitra aiza ny anjarako za teteny aminao voarakitra anatin'ny boky firaketana ny zavatra zay vitanao ty ampahiranao androany mandehana ihany mandehana trandry fa misy Andriamanitra ao ambony ao mirakitra an'izany anatin'ny boky firaketana zay rehetra vitanao ozy Ezekia rehefa narary izy any amin'ny Isaia 7:30 any misy tantarana lehilahy anankiray Ezekia narary mafy izy de fa nitenen'ny mpanompon'Andriamanitra mihitsy izy ilazao fa de manjanakao fa hoalainy Jehova ny fanahinao anany ho faty ianao androany fa tsy ho velona nitodika tany amin'ny rindra izy de nitenina anao hoe ray eo tsaroviny nandehanako teo anatrianao tamin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana hitanao lalasina babo malala teto Ezekia de nangataka tamin'Andriamanitra mba ho atsiarovana azy fa teto Mordekay tsy nangataka fa tsaron'Andriamanitra fotsiny tamin'izao mafantatro any zavatra nitranga tao anatin'izay nisy zavatra ohatry ny coïncidence safafa satria nisy lehilahy anankiray le atao hoe Amana le nasandratra ny mpanjaka nanana fanapahana efa nikatsaka ny hain'ny Mordekay ary efa nanomana hazo lavabe ao ampovoan-tanànao anatonana Mordekay zao zavatra nitranga lavabe moa io tantara io raha fa tiatsika io tantara io de lava fa manasanao amaky ny Estera rehetrarehetra mihitsy raha azonao atao fa mampahery afaka hitantsika hoe inona ny efaran'ny olona mifikitra amin'Andriamanitra ary inona ny efaran'ny olona manenjika foana ny olona mivavaka zavatra nitranga teto izao tonga ny fotoana nandratan'Andriamanitra ny Mordekay kasehan'Andriamanitra mpanjaka anao zavatra lehibe teo amin'ny fiainan'ny Mordekay ka lasa le olona le nanevateva azy Amana le nanao tsinotsinona azy raha latsana babo malala no lasa nanome voninahitra azy eran'ny tanàna ka mitenana hoe zao le atao amin'ny lehilahy tiany mpanjaka ome voninahitra nihery teo anatrehany Amana ary ny tena zava-doza ho any Amana de zao efa nanomana hazo ngezabe izy hazo lavabe anatonana Mordekay fa zao raha lasana babo malala Andriamanitra de mantanteraka foana ny teniny amin'ny Isaia 7:17 misy teny manao hoe ny fiadiana rehetra zay voaforona amelezana anao de tsisy ambinina ary lela rehetra miady aminao de ho resianao lahatra izany ny lovan'ny mpanompony Jehova ozy ny tenin'Andriamanitra za androany teteny aminao fa ny hazo zay noforonina anatonana Mordekay ny antonany zay nanao azy ihany nantonany Amana za androany teteny aminao raha lasana babo malala aza variana amin'ny zavatra hafa ianao manompoan'Andriamanitra ozy ianao aiza ihany ny anjarako aza mitady ny anjaranao fa voasoratra sy voarakitra anatin'ny boky ny zavatra ataonao fa tsy maintsy ho avy ny fotoana atsiarovan'Andriamanitra ka misy olona ny ananonanonany ho ampiasain'Andriamanitra ho kitihan'Andriamanitra tsy ahita tory de atadidy anao de atsiaro anao ary ireo olo ireo de hifandimby antso anao de iantso anao an'iny tsy antso anevatevanao fa iantso atsiaro ny zavatra tsara zay nataonao ary de anisy soanao raha lasana babo malala mifikira amin'Andriamanitra mijoroa ianao na voenjika ianao mijoroa ianao na ianao rery aza sisa mijoro aza mierikeriky ianao de aza matahotra ny fiadiana foronina ho anao amelezana anao fa Andriamanitra matsiaro lalana nalehanao
reo ezaka rehetra zay vitanao hatramin'izay. Toy izy foana reo fa ho avy ny andro anankiray izay tsy avelany atsiarovan'Andriamanitra manokana ny zavatra zay nataonao. Ka hiteny amin'Andriamanitra manao inona ny fisandrantana sy voninahitra efa manomena an'io lehilahy io, dia hiteny olo hoe tsy mbola nisy tsy Andriamanitra toy izy Andriamanitra eza ty ary fa ho atavoko azy ny voninahitro. Mahay reza daholo tsika ny tompony eo ombantsika ry Mordekay kely isan-karazany any amin'ny toerana zay misy azy any. Matoky afa nampiranao zay tenin'Andriamanitra izay. Tsy maintsy ho avy ny fotoana sokafana ny bokinao dia ho avy ny anjaranao dia mahay reza foana aza kivikivy zany fa ny olona mety tsy meno anao fa Andriamanitra mahita ny ataonao ary mirakitra zany ao anatin'ny boky ka dia voninahitra n'Andriamanitra rery any dia metraka fotoana mame fotoanantsika indray ho amin'ny manaraka ho amin'ny fotoana manaraka raha mbola tsy tonga eny amin'ny rao lanitra Jesosy. Mahay reza daholo. Alleluia. Amen.